Aleloia! Dia miarabantsika mandrakariva ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mampitombona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Alohan'ny hitondrantsika am-bavaka ny teny ifampizarantsika, ifampiarezantsika dia atolotra indray zany ny lohateny izay men'ny fanahy masina ahafahantsika miomana amin'izao fotoana izao. Teny Tompo dia hoe mitandrema, mitandrema kely sisa. Mitandrema kely sisa dia manampy an'izay koa dia hoy izy hoe arindro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky. Teny fantatsika zany ao amin'ny Mateo 7:10. Indro efa eo am-pototry ny hazo sady ny famaky, mitandrema kely sisa. Dia ho manomana sady zany tsika ny eo amin'ny Mateo 7:20 no hitondrantsika ny tenin'Andriamanitra amin'izany hoe mitandrema kely sisa. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, dia mideranao foana izahay misaotra amin'ny famindrapo sy ny fitahianao aminay ary indrindra fahavelomana. Dia manatona anao ampanetretena mandrakariva, mifono aminao amin'ny tsy fahamendrehana rehetra, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny natao, ny amin'ny zavatra maro, fananina na tsy na koa, dia hifonana aminao ny zavatra rehetra Tompo, mangataka ny ranao soana dio tanteraka ary indrindra mangataka ny fahinao masina hiteny ampahafantatra anay ny sitraponao, ao ka tsisy hoeninay fa tsy ny feonao, ary ao ka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany, dia mitenena fa vonikeno izay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no vanzavavaka izany. Amen. Dia araka izany dia ho vakintsika, tsy ho vakintsika manontolo ny Mateo 7:20 fa ho raisintsika zany ny tenin'Andriamanitra izay mifanaraka amin'izay hoe mitandrema kely sisa. Amin'ity 7:20 ity moa zany dia efa fantatra fa ny Tompo Jesosy Kristy dia nampilaza ny amin'ny ny tapany voalohany zany ny amin'ny hoe andravana ny tempoly, izay neverin'ny mpianatra, neverin'ny olona fa tena tsara, mendrika, fa hoy ny Tompo hoe tsisy vato hifanongoa akory ary amin'io fa ho ravana ny tempoly. Dia efa ny fampianarana arintsika moa zany ary efa nitenenin'ny Paoly matetika koa sy Petera ny hoe isika no tempolin'Andriamanitra, isika no tempoly. Izay mpianatra ny fidin'ny Tompo koa. Dia ho vakiana zany manomboka amin'ny 4 sy 5 aloha zany vakiako amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Mateo 7:20, ny 4 sy 5 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe mitandrema fandrao izy hamitaka anareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako hilaza hoe izao no Kristy, ka maro no voafitany. Izay zany no teny anankiray dia tonga dia tohizantsika ny famakiana ny teny ao amin'ny 12 sy ny 13 ary 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny haben'ny tsy fankataovan-dalàna dia mangatsiaka ny fitiavany maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ary ho toriana manerana izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay mba ho tonga ny farany. Ny 19 sy ny 17 indray no anoizantsika azy. Ary amin'izany raha misy miteny aminareo hoe indro any an-tany efitra izy, aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy dia aza mino izany. Fa tahaka ny tselatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Amen. Ny 17
Izay aloha zany vakitsika fatelo amby telopolo aminaran'i Jesosy. Raisiko amin'ny fandininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo angambany ahafantarantsika anazy. Mazavazava koa aminaran'i Jesosy hoe mianara ny fanoharana amin'ny aviavy, raha vao mitsiry ny rantsany ka mandravona dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky, efa eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho tapitra izao taranaka izao mandrapahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina dia ho levina, fa ny teniko dia tsy mba ho levina. Tonga dia tohizantsika ny andinin'ny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Fa amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny tamin'ny andron'i Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Maranantsika azy amin'ny toko fahaefatra amby roapolo teo zany dia raisintsika ny andinin'ny faharoa amby efapolo, ajanontsika hatramin'ny efatra amby efapolo aminaran'i Jesosy. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Nefa aoka fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay hahatongavan'ny mpangalatra dia ho niambina izy, ka tsy namela ny tranony ho vakiana. Noho izany miomana koa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Amen. Izay zany no tenin'ny tompo, ary tsika vakiana manontolo ny Matio toko fahaefatra amby roapolo io zava tsara ny amin'ny zavatra miseho, satria be dia be ny zavatra voasoratra eo fa tsy mivakiana daholo. Fa ny tena tenin'ny tompo amintsika zany dia arak'ilay lohateny teo, mitandrema kely sisa. Dia averiko vakiana ny eo amin'ilay Matio toko fahatelo andininy fahafolo, mitandrema kely sisa aminaran'i Jesosy, ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Tenin'ny tompo eto zany dia mampitandrina antsika amin'izao dia mbola miteny foana ny tompo fa akaiky ny andro farany. Efa tena akaiky ny andro farany any Apokalipsy toko fahasivy amby folo, toko faharoapolo any amin'ny Daniela toko fahasivy any dia manambara tsara ihany koa manamafy izany fiavian'ny andro farany izany. Fa amin'izao zany dia tena efa hoe kely sisa, mampitandrina ny tompo fa kely sisa, ary efa tsisy intsony ny fotoana, raha ny tena marina, fa tsisy intsony ny fotoana fa akaiky ny zavatra efa miseho ankehitriny dia efa manambara fa amin'izao tokoa no andro farany efa hampamohan'ny tompo. Ary ny teniny eto dia hoe ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Mila mamoa voatsara zany, izay no tena hampitandremana antsika koa, satria variana ny olona, variana amin'ny fiainana, amin'ny ady sarotra ety amin'ny fiainana ety, ary indrindra koa amin'izao fotoana izao dia ny amin'ny fifaliana. Ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fetifety ny olona, dia izany no mahafaly ny olona. Fa eto dia mampitandrina mihitsy ny tompo, ary raha mamaky ny ao aloha kely dia fampitandremana nataon'ny Jaona mpanao batisa io ho an'ireo fariseo sy sadoseo, izay mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, miaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny
baiboly moa izany ao amin'ny testamenta taloha ny fahafantarantsika azy fa tsy manaraka araka ny sitrapon'ny tompo, na tsy nanaiky izany teny izany akory ary fa manao fahazarana sy fombafomba. Dia teneniny hoe tandremo Mosifa fa mipetraka eo am-pototry ny hazo ny famaky, teny izy izany amin'ny fiavian'i Jesosy, amin'ny hahatongavan'i Jesosy Kristy tamin'izany, ary ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia ho kapaina ka atsipy anaty afo. Any amin'ny Jaona 5:10 Jesosy dia mampafantatra ihany koa ny amin'izany hoe izay tsy mamoa voa tsara dia ho kapaina, esorina ary atsipy dia ho dorana. Ka izay mila mampitandrina antsika izany Tompo, mitandrema hozy izy kely sisa. Dia izay no tena makitsika ny ao amin'ny Mateo 4:20 teo zany iverenantsika fohy daholo ilay teny vakiana teo fa ny tena tian'ny Tompo dia araka ny soramandry eto amin'ny baiboly dia misy hozy izy ireo famantarana ny haviany farany. Tsy ny vakiantsika ireo famantarana be dia be fa teny vitsivitsy ahafahantsika miorona mampafantatra an'ilay hoe mitandrema kely sisa. Izay zany no mahatonga antsika namaky ny 4 sy 5 averiko vakiana indray amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe mitandrema, mpandao isy hamitaka anareo, fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izao no Kristy, ka maro no ho voafitany. Izay zany anankiray tsy hiditra lava amin'izay tsika fa afaka mamaky ny tohanareo ambany eo fa ho betsaka ny milaza fa Kristy na ilay Mesia izay avy amin'ny anaran'Andriamanitra manao fahagagana, manome zavatra mahagaga sy famantarana maro fa tsy izay ilay Jesosy. Ho hitantsika eo ny hoe inona ohatran'ny ahoana ny endrika fahatongavany. Vakiantsika ny 12 ka hatramin'ny 14. Ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ary ho toriana maneran'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay vao tonga ny farany. Araka ny empafantantsika fa amin'izao fotoana izao ny internet, ny réseaux sociaux dia mampafantatra hatrany amin'ny faran'ny tany sy ny olona maro izay mitoro ny filazantsara. Amin'ny ankapobeny efa maheno daholo ny olona ny amin'izany hoe filazantsara zany ny eran-tany, fa betsaka moa zany ny tsy mino. Eo zany ny maheno sy ny tsy mino sy ny tsy matoky dia samihafa fa toriana. Nasain'ny toriana ho toriana manerana izao tontolo izao izy ity filazantsara ity. Dia Jesosy Kristy zany ilay filazantsara, izy ilay Jesosy Kristy ilay filazantsara io no efa toriana, efa voatory manerana izao tontolo izao. Efa akaiky, efa kely sisa fa mety vitsy, olona vitsy na toerana vitsy sisa no mbola tsy naheno mihitsy fa amin'izao ny olona rehetra dia efa maheno filazantsara daholo. Azafady koa mitandrema hozy izy. Averina kely 5:12 ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Zavatra hitantsika zany fa dia mihamangatsika ary betsaka mihitsy ny fitiavana io zany. Ilay fitiavana io zany raha ny amin'ny Korintiana 1:30 dia betsaka ny famaritana ny amin'ny fitiavana azontsika vakiana fa tsy manana an'izay fitiavana izay intsony ilay olona, fa hafa mihitsy fankalana na endrika fitiavana hafa no toriana amin'izao fotoana izao. Ary tena mangatsika ny fitiavany maro, ny fitiavan-tena no tena betsaka sy fitiavam-bola, fitiavan-karena, fitiavana fisehosehoana amin'izao fiainana izao. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Mila maharitra zany ny tsirairay avy ny kristianina izay mahafantatra rehefa nitoriana ny tenin'Andriamanitra dia mila maharitra. Eo zany ilay mahafantatra ny tenin'Andriamanitra, eo zany ilay fiovam-po na nandray an'i Jesosy Kristy ianao rehefa nahazo an'i Jesosy Kristy. Fa Jesosy tena hoe ndahana torio ny filazantsara, atao mpianatra ny firenena rehetra. Any amin'ny Mateo 5:20 any koa izy miteny an'izany.
ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ny dika izany mpianatra izany dia tena hoe mianatra, misy zavatra lesona ianarana ao, misy zavatra vakiana, misy zavatra tandremana ao, izay natao hoe mpianatra. Fa nanaheno sy nanolo-tena sy mahafantatra hoe misy ary ny Jesosy Kristy nefa tsy mianatra, tsy manaraka ny fitsipika araka ny maha-mpianatra, dia ao anatin'ilay tokony hitandrina fa kely sisa. Eo am-pototry ny hazo izy ny famaky, dia inona ny teneniny? Averiko vakiana ihany izy teo hoe koa ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka tsy mpiana anaty afo. Dia mamovoa tsara zany dia le mpianatra mitandrina ny teny, mianatra ny teny sy mankatoy ny tenin'Andriamanitra. Andiny 4 sy ny 7 aminaran'i Jesosy. Ary amin'izany raha misy miteny aminareo hoe indro any tany efitra izy, aza makany ianareo, indro ao amin'ny efitrano izy, dia aza mino izany. Andiny 7 fa tahaka ny tsilatra avy any amin'ny atsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Izay zany rehefa tonga ny tompo hiveriny Jesosy dia miara-mahita azy, ary ny tena hita azy moa zany dia samy mahita azy daholo izao tontolo izao, fa ny olona izay tena mitandrina, izay tena manara-dia miaina ao anatin'ny famarinana sy famasinana araka ny tenin'Andriamanitra, fa tsy araka ny fombafomba, tsy araka ny fanao fotsiny, izany no ahita sy tena atoko izany. Tokony tsy ho voafitaka. Misy miteny zany hoe efa ry ananina izy, efa amin'izao faritra izao izy, any Madagasikara moa zany tena feno mihitsy. Efa ry izy, efa zano izy, izany tena atao hoe Kristy, izaho ilay Andriamanitra, izaho ilay Jesosy. Fa mbola tsy amin'izany. Raha mahafantatsika izany ny tenin'Andriamanitra eto, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra tsika, fa izy rehefa tonga dia tahaka ny tselatra hozy izy avy any atsinanana ka hita hatrany andrefana, dia tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Izay no raha ho avy ny tompo efa teo izy dia efa lasa niakatra, fa raha ho avy izy dia tahaka izany no endrika ny fahatongavany. Ny andininy 12 dia ajanontsika amin'ny 7 aminaran'i Jesosy hoe mianara ny fanoharana avy amin'ny aviavy, fa raha vao mitsiry ny ratsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky, efa eo am-baravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho tapitra izao tara anak'izao mandrapahatonga izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Aminaran'i Jesosy. Fa amin'izany andro izany, fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Toy arak'ilay teo ihany zany, tsisy mahafantatra izany, ary raha misy milaza fa efa any izy na efa eo izy dia mandainga sy mamitaka daholo zany izany. Fa amin'izao efa fantatsika, mahafantatra tsara mihitsy tsika zany hoe misy famantarana izay ampisehon'ny tompo hoe andro farany izao, mangatsiaka hozy izy ny fitiavana. Amin'ny Timoty 2:7 nazavaina raha mamaky ny fampiarezana tamin'ny farany teo ianao, dia manambara amin'izany hoe amin'ny andro farany dia betsaka ny olona manohitra ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Afaka mihaino sy mijery izany ianao amin'ny fampiarezana ho avy Jesosy Kristy zany. Izay ny fampianarana farany teo. Fa efa akaiky izao ny efa mangatsiaka mihitsy ny fitiavan'ny olona, dia manao izay tiany ataony olona tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa ny teniny eto izy hoe efa eo am-baravarana izy, kely sisa, efa eo am-baravarana izy ka mila mitandrina tsika, mila miomana. Ny lanitra sy ny tany hozy izy ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny dikan'izany rehefa niteny tahaka izany ny tompo tamin'izany fotoana izany dia ho tanteraka ny teniny fa tsy hiverina foana aminy hozy izy.
fa hiasa. Dia araka ny teny koa zany tsisy mahalala ny andro na ny fotoana na ny ora na ny anjelin'ny lanitra na ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany. Dikan'izany raha mbola misy miteny mahafantatra ny ora, misy milaza daty exacta na hoe daty na andro na ora na taona hoe amin'izao no hiavian'ny tompo, dia mbola lainga ihany koa zany ka mila mitandrina fa matetika ny olona dia mitondra ny namany na mitondra ny mpiara-mivavaka aminy hiara ho faty mihitsy manombo tena ho faty noho ny amin'izany hoe amin'izao no hiavian'ny tompo. Fa eto izy dia teneny mihitsy hoe fa tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Dia afaka mamaky ny tohiny ianao fa tamin'ny andro Noa dia hafa mihitsy ny zavatra niseho, tsy nisy nanam-po ny olona fa rehefa tonga ny safi-drano, ny tondra-drano, izay vao samy ao anatin'ny fahafatesana moa izany, tsisy afaka nieritreritra intsony hoe inona ny atao fa ny tompo no mahafantatra ny amin'izany. Mila mitandrina isika kely sisa. Toy izantsika ny tenin'Andriamanitra andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:70 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany miambeny anareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo, nefa aoka ho fantatrareo izao. Raha fantatry ny tompontrano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay ahatongavan'ny mpangalatra dia ho miambina izy ka tsy namela ny tranony ho vakiana. Noho izany miomana koa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Izay zany kely sisa ary amin'ny ora tsy ampoizina no avy ny tompo. Dia mila miambina isika fa raha mbola ao anaty variana amin'ny rehako izao tontolo izao, ny amin'ny fahazarana amin'ny fomba ratsy amin'ny zavatra maro tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia mitandrema fa ho avy ny tompo. Ary araka ny teny teo fa eo am-pototry ny hazo koa ny famaky ka izay rehetra tsy mamovo tsara dia ho kapaina ary ariana any amin'ny hafa dia ho dorana. Ka dia mampahery antsika mitandrema, miambena fa kely sisa efa akaiky ny tompo eo am-baravarana izy dia mahereza tompo mba tsy isika izao no ho tavela na ho faty ao anatin'ny fahotantsika tsirairay avy fa manatona ny tompo ary miambena mitadiavan'ny tompo andro-manalina amin'ny fiambenana araka ny fahamarinana, fahamasinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika. Ka dia mampahery anao mandrakariva ny tompo anie omba sy hampahery antsika tsirairay avy mba hiambina sy hitandrina fa akaiky ny tompo kely sisa. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.